be ny ary havana rafitina zany na hoe bangona tokana zay resaka rehetra natao teo zay dia mikasika ny républicaine sy ny fanjakam-pisorona zany hoe te-hanamafy mafiatrano zany ary havana mikasika an'ity resaka fanjakam-pisorona ity satria moa zay zany ekipan'ny fanjakam-pisorona ny tena marina ekipan'ny apôstôly Marika Tatandraza zay nirano Jesosy Kristy hitondra zany fanjakam-pisorona eto Madagasikara zany tsara ho mariana moa zany ry havana ao anatin' zany fanjakam-pisorona zany fa ny zavatra rehetrarehetra zany tsy misy zavatra hoe hialanao vola zany amin'izany fanjakam-pisorona zany école gratuit transport gratuit izany hoe zany zavatra rehetrarehetra tsy hialanao vola tsy am'izao fotoana izao resaka républicaine moa avy kely anao mampianajaza miakatra trano saram-pianarana zao ndray ny droit hoe ahoana ny kaheny ankizy ny hôpitaly zaho manentana antsika mihitsy satria amin'ny maha-olombelona antsika moa zany dia tsy maintsy marary tsika fa amin'izany fanjakam-pisorona zany gratuit ny hôpitaly tsy hoe kory hoe efa maty ianao rehefa tsy manam-bola ianao dia maty eny amin'ny hôpitaly fa zany fanjakam-pisorona zany tiako tena ampahafantarina antsika fa tena tsara zany ndao tsika ry havana tena alohan'io fanjakam-pisorona io zay ny tena hoentiko amin'tinina zao zavatra zao fa ndao tsika zany tena nihitantsika firy taona zay nijoroan'ny resaka républicaine nanomboka tamin'ny andron'ny Philibert Tsiranana no efa nisy républicaine teto Madagasikara jereo efa miaravatra ny firenetsika miapotika ny tanindrazana ny ala miatapatapaka trany hita zany hoe tsy miasa tsony zany ny olona ka rehefa miapotipotika zany ty tany ty efa raha ty ngamba mety hoe ho rava tanteraka ny tany satria ny ala ihany koa ne isan'ny tena mahatonga ny firenetsika ty tena hoe malaza satria tamin'ny andro taloha zany hoe rakotry ny atiala maintso izy ny misirana ataony jojoby zay mihitsy ohatran'izay ty firenentsika ty nefa am'izao fotoana izao lasa tany maina Madagasikara noninona fanapahana azo tsy mandray andraikitra tsony zany nitondra fanjakana tamin'ny reny nitondran zareo reny ary tena hita tanteraka fa maro ny ainana foy maro ihany koa ny tany lafo maro ny arena eto Madagasikara naondrana tsokitsoko any ivelany any ohatrany hoe bois de rose motsary sakana zareo ny olona kanefany zareo mihitsy mihinana azy rehefa tonga ry aloha ka zay zany mahatonga anazy zany tena manentana antsika vahoaka malagasy fanjakam-pisorona zay ny vahaolana farany gratuit ny zavatra rehetrarehetra mora ny zavatra rehetrarehetra tsy misy fiainan'olona tsy mitovy zany satria amin'Andriamanitra tsy misy ambony tsy misy ambany fa mitovy daholy ny olona rehetrarehetra zay le fanjakam-pisorona fa tsy manahaka any am'izao amin'ny républicaine zao hoe misy tena manam-bola be dia misy olo mijaly fa mitovy daholy amin'Andriamanitra ny olona rehetra ka raha resy lahatra any amin'izany zavatra zany ianao ry havana ndao ary tsika hifanohana tanteraka fa zay efa ekipan'ny fanjakam-pisorona ary resy lahatra ny amin'ny fanjakam-pisorona tena mitolona tanteraka ihany koa zay hatramin'ny farany ary tsy manaiky zay resaka républicaine fa tsy maintsy miala ary tsy maintsy rava ny resaka républicaine fa tsy maintsy ny fanjakan'Andriamanitra no manjaka satria any Jesosy ny fanjakana fa tsy an'olombelona kory zany fanjakam-pisorona zany so tsika mpanao politika indray mieritreritra hoe anao politika Marika Tatandraza tsy misy fampirarahany resaka Beliala sy ny resaka Andriamanitra fa afa ny resaka républicaine zay resaka politika ny ao anatiny afaka resaka fanjakam-pisorona resaka Jesosy ny ao anatiny ka dia zay zany no hitako fanatana farana ho antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy manerina nosy ndao tsika hifidin'ny fanjakam-pisorona zay ny vahaolana farany ho an'ity firenetsika ity fa raha io no fidintsika ry havana tsy misy mahantra eto Madagasikara tsy misy mahantra eto Madagasikara tokony mba ho tonga saina amin'izay ny tsika vahoaka malagasy satria efa firy ny mpitondra efa nifiditsika nitondra teo nefa tsy nampiarina ny firenetsika ndao indray ary tsika hitodika any amin'ny sehatra vaovao dia resaka fanjakam-pisorona zay tatatataina ny romanalina eto Madagasikara manakoako any amin'ny Facebook any fanjakam-pisorona fidio ho filohan'ny Madagasikara apôstôly Marika Tatandraza tsy filohan'ny républicaine tsara ho mariana fa filohan'ny fanjakam-pisorona zay le izy ka dia zay moa zany no entiko amin'tinina azy tanteraka fa raha mbola reo mpanao politika reo ihany ry havana no fidintsika potika ny firenena rava ny tanindrazana lafatra amin'ny taolam-balon'ny razambetsika taloha tany satria ireo tsy raha mijery atsika zany fa ny tombotsoan'ny zareo no tadiavin'ny zareo aiza ihany tsika ny amin'izany toedra raha efa misy sy hitatsika izany tokony mba misokatra ny masontsika rehetrarehetra ao anatiny zao oronan-tsary tenenina izao ho entina nentanantsika vahoaka malagasy tsy hoe sanatria tompoko hoe manaratsy tsy zay fa zavatra iarahantsika mahita zany aza mba manohana zavatra ratsy zany ry havana fa ndao zavatra tsara hampandroso ny tanindrazantsika sy ny firenetsika zay ihany no toanantsika tsy misy vahaolona ankoatran'izay
ka de misaotra betsaka antsika rehetrarehetra ao anatin'izay famitinana rehetra nataoko zay fa mino aho fa tena hanohana ny fanjakam-pisorona miaraka amin'ny ekipany apôstôly Marika Tatandrazay ihany koa itsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ny any amin'ny faritra Toamasina any ny any Fianarantsoa Mantolo ny any Mahajanga ny any Toliara ny ao Antananarivo renivohitra manentana antsika rehetrarehetra ao ndao tsika hifidy ny fanjakam-pisorona ndao hialantsika ty resaka republikanina ity zay hita nanapotika ny firenena sy nandrava ny tanindrazantsika nandritra ny taona maro hatramin'ny sinireny razambetsika rehetrarehetra ireny ngamba misy samy mahatsapa antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra fa raha ny fanjakam-pisorona no mijoro tsy mila avy any ivelany tsika tsy mila vazaha avy any ivelany tsika fa izavatra nanantsika eto ihany mahavelona antsika eto Madagasikara fa ny mpitondra no tsy mahay mitantana satria tia teny zay no amiaranako ny teny koa saotra betsaka antsika rehetrarehetra